Manam-pikasana ny hianatra aty Etazonia ianao nefa mbola tsy mahalala an'ilay filière tianao atao na koa hoe efa fantatrao na efa manana filière ao an-tsainao ao ianao tianao atao nefa mety mbola misalasala ianao hoe mety ho vitako ve ity taranja ity rehefa mianatra any Etazonia dia hiresaka momba an'izay no ataoko eto amin'ity vidéo antsika androany ity dia ndahoary. Aty Etazonia zany indrindraindrindra ho an'ny kahantsika malagasy dia miankina be da be amin'ny niveau d'anglais tsirairay zany no mety hanampy sy no mety hideterminena hoe ty filière ty no mety amiko na ity tsy mety amiko. Mbola ho hazavaiko izay rehefa avy eo. Fa anisany anankiray tiako atsofoka ao an-tsaintsika koa ilay hoe aty tsy misy an'ilay hoe raha nanala bac scientifique dia tsy maintsy manao zavatra scientifique zany na hoe nanala bac littéraire dia tsy maintsy manao zavatra fanarakaraka amin'ilay littéraire. Ny aty rehefa mahazo an'ilay diplômam-panjakana hoe navita high school ianao dia afaka manao an'ny filière rehetrarehetra tianao atao. Dia ho ampiasaintsika nefa izay resaka hoe scientifique sy littéraire izay mba hanamoramora an'ilay fanazavana satria izay no système efa tena hoe mahazatra antsika mpianatra avy any Madagasikara zany dia ampifangaroantsika amin'ilay niveau d'anglais tsirairay avy izy io mba ahafahantsika mijery hoe inona no filière mety amiko dia inona no tsy mety amiko. Voalohany indrindra zany tiako tsindriana hoe mila mahay teny anglisy zany ianao fa hoe ohatrohatry ny ahoana ilay niveau-any satria misy karazana filière hoe tena tsy mety mihitsy ity raha vao tiano niveau d'anglais anao zany. Mety hazava amintsika izay rehefa manao an'ilay fanazavana. Voalohany indrindrany ho ampiasaintsika izay terme hoe scientifique izay. Ny raha ohatra zany ianao niveau d'anglais anao zany any amin'ilay hoe mahay miresaka fotsiny fa tsy ilay nandalina be dia ny filière tokotokony ho ataonao zany dia ilay resaka ohatra hoe science exemple ohatra hoe computer science dia anankiray koa resaka food science ohatrany manao nursing ohatrany manao engineering ohatrany afaka mianatra matematika ihany koa, afaka mianatra statistique sy ny sisa izany hoe en général zany mila mianatra zavatra scientifique kokoa ianao satria tsy andeha hiresaka be ianao tsy andeha hanao débat be ianao rehefa miasa koa ianao tsy andeha hiseho en public fa mety hanoratra be dia manoratra moramora kokoa no ilay miteny. Dia any amin'ilay resaka littéraire zany dia mila manana niveau d'anglais ambonimbony kokoa zany ianao satria nahoana raha hianatra ohatra ny zavatra nianarako relation internationale, political science, journalisme, psychologie, communication koa tafiditra ao anatiny rehefa resaka mampiasa ny teny anglisy be zany satria ianao ohatran'ny anay zao tamin'ny nianatra international relation dia midécortiquer ny teny anglisy io mihitsy ny tena bazin'ilay izy satria mila mahay tsara ny terme ampiasaina dia satria misy terme anankiray midika zavatra be da be dia mila hainao tsara. Mila manana niveau d'anglais ambony noho ny niveau d'anglais an'ny olona rehetra zany ianao amin'izay fotoana izay. Dia izay zany no mila entinao tsara hisafidianana an'ireo filière tianao atao ireo hoe ny niveau d'anglais ako ve any amin'ilay hoe mahay miresaka sy mety hoe afaka manazavazavatra kely fa tsy any amin'ilay resaka ohatra ny hoe mila midécortiquer an'ilay teny anglisy satria raha vao taranja littéraire ny ataonao ohatra ny hoe diplomatie, communication, journalisme, political science sy ny sisa dia
mila manana niveau d'anglais ambony be mihitsy ianao satria ny terme ampiasaina any dia tena reny terme philosophie be reny mila hainao tsara no midécortiquer anazy. Ianao koa nefany hanao débat foana ianao dia rehefa tsy ampy vocabulaire, tsy ampy ato ianao dia tsy handeha mihitsy io fianaranao io. Misy anefany filière sady maka kely any amin'ny niveau scientifique dia maka kely any amin'ny niveau littéraire. Reny dia any amin'ilay ohatra ny hoe supply chain management, business management, rehefa resaka management sy ny sisa reny zany dia any amin'ireny mila zany hoe maka kely atsy izy sy maka kely aroa. Dia zay no mety hanampy anao hisafidiananao filière raha hianatra aty États-Unis. Dia raha ohatra ianao ka liana amin'ny fandehanana mianatra aty États-Unis, fifindramonina aty États-Unis ka na ohatra koa hoe misy olona fantatrao liana dia zarao aminazy ny vidéo antsika sy ny page dia miresaka zavatra momba an'ireo domaine anankiroa ireo ny page fa koa nefa miresaka momba ny tips kely omena ho anao izay te hianatra teny anglisy na fiteny hafa. Dia izay indray ary ny androany fa dia amin'ny manaraka. Mazotoa.